Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Mandolotra anao ny vaovao. Tsy fantatra mazavatra eto na tena atao marina na tsy ny fividianana kominaly. Tsy mbola fantatra hoe rovinina ny andaniana ny lalàna momba ny sata manokana Antananarivo. Tsy mbola nisy fakanefitra nataon'ny ministera ny tany hatreto. Anarana dimy no miverimberina manoloana ny fanondranana andramena ny maro antsetra. Samby vahiny iray mahazaka 400 taonina no ao Ampotapekap Est amin'izao fotoana izao no mampiakatra andramena ao anatiny. Efa nisy ny fifanenjehana saingy tsy mbola misy tratra hoy ny Alliance Vargasy. Mitoka-monina Pangabe. Arabe 3 metatra ny dibo-drano ka niteraka ny fahatapahany lalana manohana nosy manjaka sy Pangabe noho ny fiakaran'ny rano sy ny fahavakisany barrage any an-toerana izay mifandray amin'ny renirano ny Kiopa. Etsekilan'izay miandry ny filakevitry ny gouvernemanta na filakevitry ny minisitra izay fipoahana n'ireo fadobe na Avaratra Ankatso. Ary farany any Mali, olona 3 no maty nandritra ny fanafiana tao MINUSMA faritry ny firenena mikambana tao Kidal ao Mali. Bomba 30 mahery no nampiasaina tamin'izany. Fitakiana fahaleovan-tena tanteraka any Kidal, Tombouctou ary Gao. Ny andindiny avy hatrany. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. LifeMed, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille.
Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Coucou Angie. Voilà un tout copie qui faut. Il va nous quand même. Tu as Angie. Kina. Il attend Jim Lebe full demain. Et final Yann Faish. Bisous. Allô, je te dérange? Non, là. Va-moi attendre. Crédit Amial, Moranite, antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny fanjan'ny familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny siviolal hatramin'ny enina ora maraina amin'ny vidiny 400 ariary. Afaka misoratra anareo ianaraka tianao, tsindriwa zany dièse 322 étoile 25 dièse. Telma, numéro 1 mora. Ny hazo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Afahana miantso mandritra ny adiny 2 ora be zao makany an'ireo numéro orange rehetra amin'ny fotoana rehetra tolotra manankery 2 andro antso iaingana ny 224 étoile 2 ararotsy ny be roa e miamanja ny antso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Sangatsika ireo fotodrafitrasa izay mamaly ny filanimbolona amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Ankafalindreo tomboky lasomboky vavy nisy diako ny tokantranonao amin'izao alatsinainy hariva izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA ny amin'ny faritany Toamasina ny pejin'ny politika avy hatrany isantarantsika ny fiarana amin'ny tian'io ity tsy mbola ny antso ny solombavam-bahoaka voafity eto Antananarivo ny avy eo amin'ny ministera ny atitany amin'ny fananganana ilay volavolan-dalana vaovao ny sata manokana Antananarivo raha ny vaovao avy eo amin'ny ministera kosa apetraka ho subdivision administrative ny boribory tany enina atao anatin'ny komina Antananarivo renivohitra tsy andraikitra ny fanjakana foibe kosa ny manapaka izany andraikitra izany raha nambara ny solombavam-bahoaka hatrany fanadetiny eny narabary. Folo andro mialohan'ny sokafan'ny fametrany an-taratasy filatsahako vidiana efa-bolana mialohan'ny tokony ho anombohan'ny fampelezan-kevitra raha atao amin'ny 17 Jolay ihany ny fifidianana tsy mbola misy mipetraka ny lalàna momba izany tsy mbola misy ihany koa hatramin'izao nandidy mampiatro ireo daty ireo azy fantatra kosa nefa fahajanona amin'ny endriny ankehitriny komina Antananarivo ary apetraka ho subdivision administrative ny boribory tany enina izany hoe ny ben'ny tanàna no manome ny fahefana azy ireo. Eo amin'ny lafiny arabola ihany koa dia avy eo anivon'ny fanjakana foibe no hamaritra izany raha ny fanazavany ny ministry ny atitany. Fa ny zavatra hita eo dia atao ny hevitra mba ampandraisana andraikitra misy kokoa ireo arrondissement ireo izay tsy commune intsony satria commune anankiray no apetraka fa anjarany ben'ny tanàna no manome andraikitra misy kokoa izay le délégué délégation du pouvoir amin'ireo arrondissement izay ho lasa subdivision administrative
ary ireo arrondissement reo zany ama subdivision administrative avy dia ezahana mba hikirakira vola isy crédit zay hotantanany zany mba hahafahany manatanteraka ny asa mandraraha zay omeny be ny tanàna azy. Na dia nilaza zany minisitra fa hampiantso ny solombavambahoaka lanty eto Antananarivo tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao. Re ihany koa fa saika atao androany zany raha ny fampitam-baovao azy fa tsy tanteraka indray. Ho an'ny solombavambahoaka tia malanty eny amin'ny boriboritany fahatelo, tsy tokony hiditra amin'ny raharaha anatin'ny komina ny ministera, ary hatreto tsy mbola nahazo zany fampiantsoana avy amin'ny ministera zany izy ireo. Ny efa eno tsy litsofina ny hoe ajanona amin'ny endriny ohatr'izao le Antananarivo mety dia mety izay. Tiako marina fotsiny hoe tsaratsara, apetraka tsara mihitsy ny hoe lalàna no atao, volavolan-dalàna no atao, ka ny resaka momba ny famatsim-bolan'ny boriboritany zany ialako tsiny amin'le fiteny, zany texte réglementaire anjaran'ny commune, anjaran'le commune no mamaritra an'izay zavatra izay, ary izay no ilana ny mpanolontsaina ny tanàna ny conseillers municipaux. Vonina marina tanteraka ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity hoe fitondram-panjakana, mbola miodikodina fotsiny ny fanjakana momba ny fikarakaran'ny fifidianana kominaly. Tsy hay izay marina raha ny zava-misy, be kokoa ny herijika hanemorana indray ny fifidianana kominaly, ary tsy isy fifidianana fa tsy roa no vita amin'ity taona ity raha toka ny fanatanterahana ny fifidianana rehetra ny tanjon'ny praiminisitra Jean Ravelonarivo. Ny azo antoka dia ny hoe ao anaty hamehana indray no naovana izany fifidianana izany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Antony tsy maintsy hikoropahana ny fanaovana fivoriana tsy ara-potoana. Vaovao mikasika ny fampihavanam-pirenena fantatra ankehitriny fa ny avy anivo ny fiadidinan'ny Repoblika no mamatsy ara-bola ny FFKM amin'ny resaka fampihavanam-pirenena nilaza ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika androany fa efa misy ny teti-bola manokana ao amin'izany ankehitriny anefa efa ny filoha Erazinaromampiana sy ny filoha taloha Marc Ravalomanana sisa no tena mbola mijanona ao anatin'izay fampihavanam-pirenena izay tsakilan'izay ny FFM ihany koa manohany amin'izay mitany fa mety ny filoha teo aloha kosa Ravalomanana izay tsy manaiky ny fisiany FFM ho mpitarika ity resaka fampihavanam-pirenena ity fanatetiana. Resabe ankehitriny ity resaka fampihavanam-pirenena ity. Tsy fantatra intsony izay tena mpitarika sy izay tena ampihavanana. Nilaza ny avy eo anivon'ny FFKM omaly fa tapitra omaly ny fanangonan-kevitra tany amin'ny faritra. Isan'ny havariana maro ihany koa ny nahita ny filoha Rajaonaromampiana nandray fitenenana teny Ampilopitra nandritra ny fotoam-pivavahana notarian'ny FFKM omaly izay niresahany momba ny fampihavanam-pirenena. Tsy hoe izay tsy teo na nisitaka fandrehetra dia antsoina anao fihavanam-pirenena araka ilay teniko teo hoe ao anatin'ny tsirairay ange izany iainana ny fihavanam-pirenena izany. Tsy misy terena, tsy misy vozonana na amin'ny lalàna na amin'ny endrika maro samihafa fa dia hoe raha ny fitiava-tanindrazana no hibaiko ny rehetrarehetra dia tokony andeha ho azy ny fihavanam-pirenena. Tsy misy hoe manao ny azy ny aty sy ny eroa fa raha ihany izy rehetrarehetra. Izay nge le fanteneniko teo hoe aza mijery le hoe izy ny atsy amin'ny lalàna, izy ny tsy ao anatin'le izy fa malalaka be ny arabe ary ny rehetra ao anatin'le izy manao fampihavanam-pirenena. Mampametra-panontaniana ny amin'izay mety ho faleovan-tenan'ny FFKM izany ary mamerina indray ny ady hevitra momba mahalaika amin'ny fanjakana malagasy. Fa eo ihany koa ny hoe iza izany no nampihavan'ny FFKM hatramin'ny maly, iza no nampihavanina tany, na omby ihany koa ve? Noresahana foana ihany koa ny vola nampiasain'ny FFKM nandritra izay dingana vita rehetra izay. Nilaza ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika androany fa misy ny vola natokana manokana ao amin'izany. Dia ny conférence régionale aloha zany zao mifantatro hoe tapitra. Dia rehefa vita le conférence régionale dia miditra amin'ny conférence nationale farany reo mandravona le zavatra hita amin'ny conférence régionale. Mandritra an'izay ina zavatra tapaka? Tsy dia arako rehefa fa misy lamina zany manodidina izay ny présidence. L'assistance est invitée à aller pour le poste café s'il vous plaît. Tsy ananako information zay mafantatro fotsiny fa misy budget, misy teti-bola natokana anaovana an'izay dia zay fa ny détail an'izay zany tsy ananako. Vola inona ary vola avy aiza? Voafaritra ao anatin'ny lalàna ampifehy teti-bolam-panjakana avokoa raha tokony ho izy ny vola ampiasain'ny fitondram-panjakana saingy hatreto ny FFM ihany no manana teti-bola manokana amin'ny fampihavanam-pirenena. Ao anatin'izay dradradrainy koa ny hoe fanatsana lalàna. Raha ny lalàna velona misy amin'izao fotoana izao dia ny FFM nirafitra
manao ny fampiavanam-pirenena. Zay zany zavatra tsy azo adiakevitra zay fa ohatra fotsiny zao ny amnistie ny zaho de miteny aminao fa zany olona teneninao zany dia aty amin'ny FFM nge raha ny lalàna manao ny instruction dossier na amnistie dia alefanay any amin'ny Cour suprême. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay tsy manaiky ny fitaren'ity rafitra ity izany fampiavanam-pirenena izany. Ny FFM ireriany no manana fahefana ikarakara ny fampitsoran-keloka ho an'ity filoha teo aloha ity raha tsy milamina ny raharaham-pitsarana mahavoapangazy ho ny avy eo anivon'ny FFM. Mifamabe ihany ity resaka fampiavanam-pirenena ity raha ny fihetsiketsehana etsy aroa tsy mety voafaritra hoe iza no efa mihavana. Ary raha ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny ankehitriny izay natenena aneo hita maso ny fampiavanam-pirenena no jereny dia mbola amin'ny sarabazana izy ireo. Porofon'izany tsy fahatongavan-dratsiraka Zafy ary Rajoelina nanohy ny dinika samihafa intsony andika lasa onoondra Valomanana sy Rajonary Mampianina sisa izany. Lafomba vaofa kosa indray nikatona ny bureau ny fananantany teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra nikatona ihany koa ny tribunal teny Anosy nyroso tamin'ny fitokonana fahobe androany ny mpiasan'ny fananantany sy ny prakitra arahiny anivon'ny fitsarana ny zoma teo no efa nanao fanambarana mikasika izao fitokonana izao ireo mpiasa ireo hatramin'ny androany maraina tsy misy marimaritra iraisana teo amin'ny mpitokona sy ny fanjakana hitoetra ny arak'izany ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakiany fanatetiny. Hatramin'ny androany maraina tsy nisy ny eny ny fitakiana nataon'ny mpiasan'ny fitsarana sy ny mpiasan'ny fananantany. Nikatona ny birao ny verimaina ny olon-tsotra nikasana ianao raharaha teny amin'ireo toerana ireo. Hatreto tsy fantatra izay fotoana iverenan'ny asa. Miantona avokoa arak'izany ny raharaham-pitsarana sy ny mikasika ny fananantany manerana ny nosy. Raha tsy ahivina, ny fisiany nikatrana trano sy ny kolokolo eo anivon'ny asan'ny mpirakitra raha no fototry ny fitokonana ankoatry ny fitakiana tampikarama. Ny misy zany indemnité eritreretinay zay tokony ho azonay nefa tsy omena hatreto mafy be zany ny asanay raha ny tegna miasa mafy io manko ny administration rehetrarehetra tsy maintsy ny ambany ihany ny tegna miasa mafy. Roa manaraka an'izany misy man corney ao zany ny farany ambony amin'ny corney zany greffier en chef concepteur io niveau na maîtrise ary mbola voalaza ao anatin'ny texte zany io mbola tsy foana. Nefa io amizao fa tsisy olona nankiray efa retraite no anatiny nefa corps no ilazagna azy. Ny fanajanona tampanjakana amin'ny vahiny sy ny fianonana hevitry ny teknisianina kosa ho an'ny mpiasan'ny fananantany hatreto tsy nisy valiny ireo fitakiana ireo. Araka nefa natao tatitra tamin'ny hainao manjery rehetrarehetra dia ny misy antony telo lehibe ny fitakiana ity. Ny tsinajondrina voalohany moa zany matotonga amin'izao ny hetsika dia tsy noenona ny fangatahany mpiasan'ny fananantany tsisy valiteny mahafa-po ny teo anivon'ny tato ministera izay na dia nandeha ny fampiresahana. Manoloana ny fitakiana misy ankehitriny tsy ireo foana avy eo anivon'ny fanjakana. Tsy fantatra mazava ny paikady apetraky ny fanjakana hamalina ny fitakiana isanjokajiny. Ny teratany vahiny mahazo tombotsoa amin'ny tampanjakana ankehitriny. Ina no ambadiky ny fahanginan'ny fanjakana ho sarotra ny fehezany ity raharaha ity raha ny fanazavana ny solombavambahoaka iray raha tsy voavaram-potoana. Jereo ireo fitakiany syndika reo tsy adalako ireo olona reo hoe mpiasa-panjakana ambony tolo ny inspecteur ny domaine ny inspecteur ny ingénieur ny topographique ka tokony ho jeren'ny fanjakana akaiky mihitsy io satria aminay dia mitombo ny fangatahana io fa le amin'ity domaine ity zany dia mijaly ny vahoaka malagasy mijaly ny vahoaka malagasy satria ny ravatrano ny taratasy rehetrarehetra nanorona trano aoka zany ny greffe générale neny amin'ny domaine ny fitondram-panjakana mienaina foana manampitsofina foana betsaka zavatra fa ngeny azo anampianana tsofiny fa raha miankina amin'ny ambahoaka ohatran'izay apetrao le ampifodisiterany. Ny bureau ny fananantany manerana nosy no mikatona ankehitriny. Itotoy izany ihany koa ny an'ny prakitra raha tsy misy ny marimaritra iraisana. Araka ny vaovao farany, nisy ny fifampitiniana teo amin'ny solontenan'ny mpiasan'ny fananantany sy ny tompona ndraiky mpanjakana io arivo io. Tsy mbola fantatra kosa izay hevitra tapaka taorian'izay fihaonana izay.
fa isan'ny voatontona matetika ary isan'ny voatondromolotra ho antony mahatonga ny fihetsiketsehana samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny ny fihetsiky ny misy mpanjakana Rivo Rakotovao isan'ny tena nisongadina ary nahazo ny fanakianana mafy ny fikasana amoaka vola amin'ny tahirom-bolam-panjakana tanterahana tetika asan'ny filoham-pirenena no ny amehana no antony reny raha ny fanazavana androany izay nanompiany fa manaraka ny ilana tanteraka izany fomba ampanao izany fanampanazavana. Satria anatin'ny projet présidentiel anaovany azy dia manaraka ny pitsopitsony rehetrarehetra ara-panjakana fa tsy dia marina loatra zany eo batainy Rakotovao le vola sy ny sisa dia na fanjakana fenjera matoa fanjakana toko hoe firenena mihitsy fa tsy fanjakana fa tsy volako any an-trano io na volan'ny Rakoto na volan'ny Rabe fa mitahiry-bolam-panjakana misy fandaminana zany fa ny projet no apetraka dia efa mipetraka ny projet nomboka tamin'ny 26 décembre dia efa nandeha ny vinavina anamboarana ny lalana manodidina kanalan-dretany iny anamboarana an'ireo lalana lavadavaka anamboarana ny tetezana maro samihafa ametrahana an'izao toerana izao anisan'ny fahamaizana daholo zany rehetra zany koa fanjakana mandamina an'izany ao anatiny ao fa tsy misy na filoham-pirenena ary tsy afaka maka vola amin'izao fotsiny ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana zany fa misy fandaminana zany fa io moa adroadro aty avelany tsy dia anona loatra amin'izay fa ny firenena ny avotana dia izay no fipetrana. Mikasika ny raharaha Andramena Kosa indray samy vahiny mazakatra ny amin'ny 400 taonina no ao am-potabe kapesy tamin'izao fotoana izao ary efa miandry ny fandranana Andramena Ntsokosoko. Vedady kely iray anefa ny fitaovana hoentin'ny fanjakana miady amin'ny fandranana Andramena Ntsokosoko izay tsy ankilany mitoy ihany koa ny fandranana Ntsokosoko any Manamboloso raha nambarany avy eo anivo ny AVG anarana 5 efa re miverimberina amin'ity resaka Andramena ity fa noeno fa manohy izany zavatra izany ny tompona ndraiky ny antoerana izay manda mafy rehefa nanontaniana fanadidiny Michel Aranardzon. Sambo kely iray no fitaovana hoentin'ny fanjakana miady amin'ny mpanondrana Andramena Ntsokosoko any amin'ireo faritra mamay toy ny any Mananara sy Maro Antsetra. Hatramin'ny Afakomaly raha ny fanazavana azy teo anivon'ny Alliance Vargasy, Botry-Dimy no ny fanenjehana tany Mananara tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Manambolosy, 20 kilometatra atsimo lalam-pirenena fahadimy. Tsy misy tratra nefa izy ireo no ny tsy fahampian'ny fitaovana. Zavatra henonay aloha dia misy tokotrany ny fanetsiketsehana stock. Hoe alefa ny ivelany sa hoe mbola angonina izay zany no mbola fantanitsika hatramin'izao. Ny faritra Mananara iny no misy an'ilay izy dia any amin'ny faritra Varatra iny koa any amin'ny faritra Maro Antsetra iny. Rehefa mahentsika anjany fanetsiketsehana stock zany tokony hetsika daholo ministera rehetrarehetra. Satria ny herin'ireo olon'ireo dia ny tsy fisian'ny le fisian'le hoe impunité. Arak'izany mitony fandranana ny antoerana anarana 5 efa re matetika amin'ny tirara Andramena ity an-trano mbola voalaza hatreto fa tompon'antoka amin'izany. Arlon 2S, Lalainy Maro Antsetra, Nono Volasantoka, Zito ary Solotraka. Manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 5 ora maraina ny fanaovan'izy ireo izany. Ny tompona ndraikitra any antoerana nefa izay manda mafy no fisian'izany rehefa nanontaniana. Ny ity aloha zany fa mety resaka tsy mazava tsara mbola tsy henonay ity aloha zany. Zay mety no vezivezy foana manao tournée any ambanivohitra any fa tsy mahita an'izany zay. Satra ve ny mividy sambo haingam-pandeha raha tena hanao zavatra marina ny fanjakana ara-dalàna ankehitriny? Inona ny antony anafenan'ny tompona ndraikitra ny antoerana ny tena zava-misy rehefa anontanian'ny mpanao gazety? Dia sanatria hoe mpiray tsokombakomba ihany koa izy ireo. Raha ny fanampim-baovao iray anefa sambo vahiny iray mazakatra amin'ny 700 taonina ihany koa no ao am-potabe kapesta sambo malagasy iray antsoina hoe Ralph Bemiray amin'izao fotoan'izao no fantatra fa mitatitra bois de rose eny afovoan-dranomasina izay mipiakarina ao anaty sambo. Raha ny vokatra ny jerena hatreto mbola aotra ny voasambotra, mbola aotra ny hiditra-ponja, mbola aotra ihany koa ny sambo nogazana sy ny nosamborin'ny fanjakana malagasy. Eo amin'ny tontolon'ny asa mananika ny sivilisatony asa eto Madagasikara no tsy ara-dalàna araka ny fanadihadiana ny tanterahin'ny BIT na ny birao iraisam-pirenena ho an'ny asa tamin'ny taona 2024 tsy misy mandoa abasietra amin'ny fanjakana ireo asa ireo ary tsy mananjoto ny KNAPS sy ny OSTI ny mpiasa ao amin'ny ankilany mahery ny 20 ny tanora latsaky ny 20 taona ankehitriny no tsy manana antony asa mazava ho sarotra kosa ny ampiditra ireo sehatra ireo amin'ny sehatry ny manaradrafitra indray anampiana amin'ny fanarenana ny toe-karena fanadihadiana.
Enisan'ny zatoan'ny asa manerana ny nosy no manara-drafitra araka ny fitsirina nataon'ny teknisianina. Tafiditra amin'ny antotanisy io ny asa-panjakana sy ny asa tsy miankina amin'ny soratra ara-dalàna. Tsy manara-drafitra avokoa araka izany ny ambony, ny bizina, ny varomaizina, ny asa tena sy ny vatra isan-karazany no mameno 450 ambiny, izany hoe tsy manara-dalàna, tsy manana laharana statistika, tsy mpikambana amin'ny fitsinjovana ara-tsosialy samihafa. Izany hoe maro ny asa tsy mampidi-bola ho an'ny fanjakana eto Madagasikara, nefa miantraika sy lasa vesatra ho an'ny fanjakana. Enisan'ny asa eto Madagasikara fotsiny dia azo lazaina hoe asa manara-drafitra eto Madagasikara. Ary zay no mahatonga an'izao atelier zao, ny atelier zao dia hoe ny inspecteur du travail rehetrarehetra no mijery inona ny lalana ahafahan'ny Madagasikara hiala ao anatin'izany hoe toe-karena tsy manara-drafitra. Ny approche matetika izay efa misy dia ny approche fiscaliste, zany hoe ahoana no ahafahana fiscaliser reny entreprise reny. Ny aty amin'ny Bureau international du travail tsy izay loatra ny fomba fijeriny azy, dia ny hoe ahoana no ahafahana manampy iny reny unité de production informelle reny hiditra tsikelikely amin'ny alalany asa amin'ny hoe toe-karena manara-drafitra. Hatreto ny fampidiran'ireo sehatra sa ireo amin'ny asa manara-drafitra ny tanjon'ny fanjakana, ampandraisana anjara azy ireo amin'ny fanarenana ny toe-karena. Mahery ny 500 tanora no tsy manana asa nanomboka ny taona 2004. Asa mahery ny 5 alina kosa no voalazan'ny fanjakana ho tratrarina taorian'ny fiverenany tsenam-barotra ny Agoa. Hatreto, orinasa 240 no efa miverina amin'io sehatra io, raha toa ka manodidina ny 700 zany tany aloha. Asa manodidina ny 7,1 alina no efa tafaverina hatreto. Dingana maro araka izany no miandry ny fanjakana amin'ny fanomezana asa manara-drafitra eto amin'ny firenena. Ahoana ny valena an'izany, misy mantsy fomba fijerena inona moa ny jerena informel, ary sasa milaza hoe impôt. Rehefa tsy mahavoaloha impôt ilay olona dia any amin'ny secteur informel izy zany raha tia miasa angambanao zany ny zavatra jerena anazy hoe ina ma-informel anazy dia hoe manao ahoana tratra n'ilay couverture sociale ave ilay olona. Déclaré any amin'ny CNAPS ve izy, déclaré any amin'ny médecine d'entreprise ve izy, zany hoe miasa araky voafehiny lalàna mifehiny asa ve ny asa ataon'ireny olona ireny. Ohatrina ozy izy ianao mbola sarosarotra aloha no mamaritra an'izay amin'izao fotoana izay. Iankinan'ny toe-karena eto amin'ny firenena ny sehatry ny asa hatreto, ny 900 ny asa eto amin'ny firenena no miala na hafamaina tsy mandoetra amin'ny fanjakana. Tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny fanjakana amin'ireo sehatra asa izay voalaza tsy manara-dalàna ireo. Nanomboka androany atrika asa iarahan'ny inspecteur de travail mandinika ny alan'ny firenena malagasy amin'ny asa tsy manara-drafitra. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray mahalona ny ora mikija tsy akiato tany amin'ny faritany mahajangatra amin'ny omaly dibo-drano avokoa ireo faritra iva tahaka ny Tsararano sy Ambalavola ary tafiakatra any amin'ny 500 ireo trabona. Efa nandray fepetra ny tompon'andraikitra any an-toerana amin'ny fampiasana lakana sy vedety amindrana ny trabona nafindra teny amin'ny EPP tao fiofio ny mpona tany an-toerana sy tany Haranta ary Mahatsinjo. Any Toamasina kosa efa mahery ny 5,1 alina ny trabona ary mihoatra ny 3,000 ny trano dibo-drano hatramin'ny zoma alina farany teo. Mitombatra ny Asanjiolama mahalona ny fahavoazan'ny trabona. Fanampanazavana amin'ny alalan'ny Antso Ataripia avy any an-toerana. Day voaray tamin'ny fanaovana fanadihadiana hatreto raha toa ka fantatra fa trano miisa 3,20 sy 3,300 no indray rakotra ny rano. Arak'izany dia filana maika ho an'ny mponina izay trabona ny entana ilaina fiainana andavanandro na ny CPN sy izany koa ny aresina toy ihany koa ny rata sy ny maro hafa, ny motopompe itrohana ny rano, ny moustiquaire satria miakatra ihany koa ny moka amin'izao fotoana izao. Efa azo jerena aloha zany hoe efa miena ny rano amin'izao fotoana izao saingy mbola misy ihany. Ary irariana indrindra ny hitohanan'ny orana satria raha mbola mitohy ny orana dia mbola sarosarotra ihany koa ny voan'ny Toamasina amin'izao rano be izao. Fa androany natolotra ny governemanta hodinina amin'ny filan-kevitry ny minisitra Rampitso ny fanapahan-kevitra ho raisina manoloana ilay vatobe loza mitatao an'ny mponina avaratra Ankatso sy ny manodidina. Ny orinasa Kolaso natolotra ny tompon'andraikitra fa hisana ny fanapohana io vato io. Fiara iray kosa ny anjera tao anaty rano maraina teo teny Ambotro-Manjaka vokatry ny fiakaran'ny rano arabe manodidina ny 30 metatra ny difotry ny rano tanteraka ary mandeha lakana ny mpandeha tongotra iampitana izany fanadihadiana Oliva Andriniala.
Mitoy ny fiakaran'ny rano eto Andrenivohitra hatreny Ampotopeny rano mandifotra ny arabe mihazo anapangabe avy ao Ambotrimanjaka. Lakana no iampitany ireo mpandeha tongotra mahavita miampita kosa ireo fiara, saingy tsy azo antoka ny hatafeta azy ireo. Fiarabe iray tsy nahafehy ny fetrany arabe no nilatsaka tao anaty rano ny maraina teo raha ny fanazavan'ireo mpitondra lakana. Nandeha sisa dia tsy voarepera tsony le rano saha teo adifotra ny arabe dia tsy voarepera tsony le mandeha amin'le arabe zany. Tokony tsy handeha tsony zany ny tomobile raha ny tena marina. Eny Anosimanjaka nakeny Ambotrimanjaka nitan'io rano io dia ambany lohalika zao ny tena alalin'izy io. Le rano nefa tsy mitsaha mitombo amin'izao satria le orana avy dia avy foana. Fa isan'ireo loza mitatao vokatry ny orana ihany koa ny Vatobe ny Avaratra Katso na enona resabe tato anatin'ny 10 andro farany. Tokantrano manodidina ny 500 no ahina ho montsa ny Vatobe io raha mianjery izany. Raha ny tapaky ny komity iraisan'ny ministera momba izany, apoaka avy hatrany io vato io ka ny orinasa Kolasy no isahana izany. Mbola andrasana nefa izay tapaky ny governemanta mandritry ny filan-kevitra rahampitso. Atolotra ny fitondram-panjakana Androany ary hodinina eo anivon'ny conseil de gouvernement rapitso maraina zany ireo fanapakevitra izay tsy maintsy ho raisina. Rehefa iroso amin'izay fanapakevitra izay isika dia aokare samy anaraka ny toromarika rehetra fa tsy maintsy misy ny lamina sy ny fandrindrana-asa izay tsy maintsy ho apetraka. Androany hatramin'ny 30 Marsa no fiomanana ho an'ireo mponina hiala amin'ireo toerana manodidina ny anapoana ilay vato, raha ny 14 Marsa no vinavinaina anapoana izany. Raha nitatitra avy amin'ny BNGRC, 17 hatreto no namoy ny ainy teto amin'ny faritra Analamanga, manodidina ny 5,9 ireo traboina, 7,70 sy 900 no trano simba raha 3,50 sy 900 no difotry ny rano. Mbola amin'izay lafim-baovao izay hatrany trambona manodidina ny 4,000 no efa nanorim-ponina ao amin'ilay abatoara tranainy tsy Andotapenaka io maraina io, raha hatramin'ny 4,000 sy 4 alina no azon'ity toerana ity iraisina efa misy fotodrafitrasa toy ny jiro sy ny popon-drano azo ampiasaina eny an-toerana nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena teny an-toerana kosa no nilazany fa ho tafoana fanitso ireo trano lehibe isoroana ny rano miandrona, tsy marisika amin'ny famindran'ny ankamaroan'ny trabona no ny alavirana amin'ny asa mandrarasy sy ny fandaozana trano fonenana malona ny tsy fandriam-pahalemana olivantry ny alatrany. Jiro lehibe manodidina ny 20, popon-drano Jiramamy isa 10, toerana mirefy 50 sy 400 metatra tora-droa no efa voaomana andraisany ireo traboina etsy amin'ny abatoara tranainy etsy Andotapenaka. Raha ny fotodrafitrasa napetraka haritra itoetra eo ny traboina, hatramin'ny mariariva no efa notaterina tamin'ny fiarambe ireo traboina. Etsy ankilan'izay ihany koa, nisy ireo tsy niandry notaterina fa tonga teny an-toerana tamin'ny sitrapony, tamin'ny alalan'ny sarety sy ny dian-tongotra ary ny lakana, nandalo teny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany maraina. Nijerena mihitsy ary fotodrafitrasa tahaka izao, izay fotodrafitrasa maharitra mba andraisana ny olona izay tratra ny voina tahaka an'izao. Dia hitantsika moa zany fa dia ho apetraka eto daholo ny jiro, ahitana rano, ahitana ihany koa ny fitsaboana ara-pahasalamana, ny trano fidiovana sy ny sisa, zany rehetrarehetra zany dia atao mba azahoana mampiaina an'ireo olo ireo ao anatin'ilay atao hoe farafaharatsiny tokony ainan'ny olona amin'ny fotoana tahaka izao. Tsy afa-manoatra fa tsy maintsy mifindra ny ampany amin'ireo traboina noho ny tsy fonenan'izy ireo ravan'ny tokantrano. Tsy resy lahatra ny ifindramona eo Andotapenaka kosa ny ankamaroan'izy ireo. Manana fasarotana eo amin'ny fivezivezena, ny tsy fandriam-pahalemana manoloana ny trano sy ny fananana, sisa tsy simba ny vonana azo azy ireo. Fototra hitadavana zany satria velona manihitsy, velona vovy izy, velona miaratoanty izy. Nefa tadavina fantsakana orona amina plasy anankiray zany dia very manle inity izy. Moa mihitsy zany tsisy rankindreny izy. Tsy afa-manoatra izao fa efa dobo rano be dia ety ihany amin'izao. Ny ankizy izao tsy mianatra, ny tranonay ihany izay ety ny fipinay very any daholo. Tokantrano manodidina ny 20 kosa eny amin'ny manodidina an'Ambodimita no nanorim-ponenana eny ambonin'ireo fefiloha manamorona ny ranony dig, ny sasany milaza fa ny fokotany no nametraka azy ireo eny, ny sasany kosa tsy manan-kialofana ary eny no misy malalaka azo ny antoka fa azo itoerana. Nanomboka androany maraina, nandeha niresaka fa tsy maintsy ravaina alohany amin'ny 2 tolakandro teo ireo tranolay.
Andrasana ny fehezan'ny fanjakana ity fifindramony traboiny ity tobim-pahasalamana trano lay ianarandreo ankizy toerana asiandreo biby fiompy samy nampanantenain'ny fanjakana apetraka amin'ny toerana andota-penaka saingy tsy mbola hita teny hatramin'ny androany. Ireo trabony avy lavitra kosa no hotaterina amin'ny fiara araka ny vaovao azo. Manjavozavo ny mikasika ny fizarana fanampiana hatreto, fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe lasa la-réunion kely ve ity toerana ity. Nantanteraka asa sosialy tao Antomadinika ny Alahady fahavalo martsa farany teo izany hoe omaly ny vehivavy malagasy miara-miainga izay tariny tantely Andriananarively fanamafisana fiara-miasa amin'ny sekoly Notre-Dame de Rosaire fizarana kojakoja ilaina amin'ny andavanandro sy fanaovana fizaham-pahasalamana maimam-poana no an'ny trabona no tanterana tamin'izany hetsika izay natao ho fankalazana ny andro ny vehivavy omaly fanadidina. Ny avaka tanteraka ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ny tanterahan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny Alahady lasa teo. Fanamafisana fiara-miasa miaraka amin'ny sekoly Notre-Dame de Rosaire no nanamarika ny hetsika. Nandritra io fotoana io dia notazomina ihany koa ny fiara-miasa izay hita fa azon'ny olona maro amin'ny faritra Antomadinika Tombontsoa. Nosoniavina araka izany ny fitohizan'ny fiara-miasa ka fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ny olon-dehibe no tena votoatiny. Ao ihany koa ny fanohanana ara-tsy sosialy ho an'izy ireo. Ny vehivavy malagasy miara-miainga ihany koa dia nanome fanomezana ho an'ireo traboina amin'iny faritra iny. Olona 727 no zaraina vary, voamaina, siramamy, mofo, labozia ary savony. Tsy vitan'izany, nisy ihany koa ny fanaovana fizaham-pahasalamana maimai-poana ka olona 270 nahazo tombotsoa tamin'izany. Ary rehefa vita ny fizaham-pahasalamana dia nomena fanafody maimai-poana ihany koa ireo olona ireo. Mahafinaritra aloha fa tsara ny fitohizany dia misaotra ny madamy tantely amin'izao zavatra ataony aminay tsabona izao. Mahafinaritra fiaraha-miasa dia manabeazana zanakay lalandava izy. Miaingana mba hitovy foana izay fanabeazana zanakay izao sy ny fanomezana rehetra. Nandritra ny fandraisan'ny fitenenana dia nanamafy tantely Andriananarivelo fa tanjona dia ny ananana ray aman-dreny vonona handray andraikitra sa mijorana tanteraka ny didy amin'ny maha-olom-pirenena azy. Ilay convention natao io zany hatramin'ny taona momba ny fiara-miasa ataonay amin'ny sekoly amin'ny resaka fifanampiana amin'ny fanabeazana ny fanampiana ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanany zany sy école des parents na assistance psychosociale. Dia nanapa-kevitra moa zany tamin'ity taona ity hoe hanohy an'izay hamerina izay convention izay ho an'ny taona 2024-2025. Ny tompona ndraikitra tao amin'ny sekoly dia nanatitra ny fisaorana ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga izay tsy nanadino azy, indrindra fa ny fitsinjovana ny traboina. Toraka izany ihany koa ny fitsinjovana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fanatanterahana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra. Marina fa tsy fankalazana ny andron'ny vehivavy irery ihany no nankalazain'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny Alahady lasa teo. Nandritra io andro ihany koa no nankalazaina ny fahery-taona ny VMMM izay mpanatanteraka ny asa sosialy ny antoko politika malagasy miara-miainga. Vaovao tsara ho an'Antananarivo sy ny manodidina tsy antraika etỳ afovoantany ilay rivo-doza Libana dia tafiditra an-tanety omaly alina aza tokony hitsahatra rahampitso ny rotsak'orana araka izany izay lavareny tahaka izay nitsony nandritry ny 3 andro ny avy eo anivo ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ny enany herin'ity rivo-doza Liba ity na izany aza ahina teraka voka-dratsy ho an'ny faritra Tsinanana ny rotsak'orana hoentiny ho an'ny faritany Toamasina sy ny faritra avaratra Tsinanana kosa hitohy-hatrany tao anatin'ny andro vitsy ny rotsak'orana fanampanazavana. Irenina kely nahazo anarana Malialy izy izay Aliba izay nisy azy tamin'ny 7 maraina teo any amin'ny 500 kilometatra Tsinanana Mananjary. Manalavitra ny morontsiraka Madagasikara izy ary hena miandalana zany ny fiatraikany amin'ny faritra Tsimotsinanana iny. Amin'izao fotoana izao aloha izy dia mbola mitondra orana betsaka amin'ireo faritra nresahako teo. Rotsakorana nresantsika eto mbola ho betsabetsaka zany ny rotsakorana faritra Vatovavy sy Tsimotsinanana vokatry ny fisian'io rivo-doza izay manamafy ny fitsokan'ny rivotra avy aty atsinon'ilay rivo-doza dia mipaka amin'ny faritra Tsimotsinanana io. Any Mali, olona 3 no maty nandritry ny fanafihana tao amin'ny faritry ny firenena Mikambana tao Kidal omaly bomba 30 mahery no nampiasaina tamin'izany fitakiana ny fahaleovantena tanteraka ny Kidal Tombouctou ary Gao fanampanazavana eo amin'ny sary ny France 24.
roa andro tateaorian'ny zavantranga tao Bamako nafatesan'olona misy 10 teratany frantsay iray, belge 3 ary européenne iray, olona 3 hafa indray no maty omaly nandritra ny daroka bomba tany Kidal avaratry Mali. Tokony ho tamin'ny 5:07 minitra tao amin'ny faritry ny firenena mikambana tao MINUSMA na mission multidimensionnelle izay misana ny fametrahana ny filaminana nanomboka ny volana avrily 2014 tany an-toerana. Bomba 30 mahery no nilatsaka tao amin'ity faritra iray ity, nandray ny andraiky ny avy hatrany tafika avy amin'ny MINUSMA 30 minitra taty aoriana. Ray no maty tamin'ireo mpitandro filaminana ary 7 naratra tao anatin'ny fifandonana. Vokatry ny fifamaliana ny ohatry ny faritra nisy ny foiben'ny firenena mikambana ity, olon-tsotra 2 hafa no namony ainy ary 4 no naratra raha ny taremarika avy amin'ny sapana vonjitaitra. Raha ny taremarika ofisialy 3 no totaliny maty hatreto, efa mandray an-tanana ny fitsaboana ireo naratra ny MINUSMA ary namafisina ny fandriampahalemana amin'ity faritra ity. Nambara ny tompony andraikitra iray fa sarotra ny ametrahana ny filaminana ny an-toerana amin'izao fotoana izao, tsy toy ny zava-misy any Alger. Tompony antoka tamin'ny fanafiana ireo tafika mpanohitra Touareg izay nisitaka tao anatin'ny etsi-pirenena ho fahafahana ho an'ny Azawad na MNLA izay manana fifandraisana amin'ny fanjakana islamika hatramin'ny taona 2012. Tanjon'izy ireo ny analan'ny Kidal, Tombouctou ary Gao, ananany fahaleovantena tanteraka saingy lavo ny fitondram-panjakana maliana trandry. Antony iray mampihetsika ny fanjakana islamika aky ireo faritra telo ireo amin'izao fotoana izao. 10 andro mialohan'ny sokafa ny fametrahana ny taratasy filatsahako fidina, efa bolana mialohan'ny tokony ho fanombohan'ny fampelezan-kevitra raha atao amin'ny 17 Jolay ihany ny fifidianana tsy mbola misy mipetraka ireo lalàna momba izany raha fandranana andramena-tsokosoko samby vahiny iray mahazaka hatramin'ny 700 taona indray no mampiakatra andramena ao anatiny ao Ampotabe Kapes tamin'izao fotoana izao. Fa vokatry ny andro ratsy kosa fiakaran'ny rano dibotra ny tanteraka ny lalana mampitohy ihany nosy manjaka sy Ampagabe no ny fiakaran'ny rano sy ny fahavakisan'ny barazy any an-toerana izay mifandray amin'ny renirano Tiopa. Vaovao mahafinaritra kosa ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina, tokony tsahatra rampitsy ny rotsakorana ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina, tsy antraika aty afovoan-tany ny rivo-doza Aliba araka izany izay ihany koa no entina manakatona ny fampalambavao tamin'ity anio ity sorona ianao niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanolotra anao teo, ny vaovao.